Nototo saina androany maraina ny fionambeny ny mpiasa rehetra teto anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra izay nahitana ny syndicat ny mpiasa SMKAR, syndicat ny mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny tanàna Antananarivo notary Andramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana izay nototo saina tetsy amin'ny kianja amin'ny tafin'ny Mahamasina. Efa fanaon'ny mpiasan'ny komuna isan-taona ny fionana tahaka izao rehefa katoko ny fetany faran'ny taona. Natomboka tamin'ny fitoam-pivavahana ny fiarahana tamin'izany. Naneo ny etaetany nanoloana Andramatoa ben'ny tanàna ireo mpiasa ka nitondra ny teny ny solotenany maro dia tsy iza fa ny filohan'ny syndicat Rakotomaro Tsinjo Ismaela. Nangataka fiarah-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo ny syndicat sady nametoky fa vonona ny anampy amin'ny fampandrosoana ny komuna amin'ny alalan'ny fakana hevitra sy ny famolavolana ny tetibola, ny fifanarahana maro isan-karazany, miampy zavatra azo anampiana rehetra satria manana andraikitra amin'ny fitsinjovana ny zon'ny mpiasa ny syndicat. Nitaky ny fijerenan'ny fitaovana izay tsy ampy ny mpiasa ka nisan'izany ny tsy fisian'ny fitaterana ny mpiasa intsony. Nitaraina koa izy ireo noho ny fahataran'ny karama indraindray. Tsy natinoana ny fijerena akaiky ireo mpiasa efa misotro ronono sy ny tombotsoan'izy ireny. Nasiana resaka ihany koa ny tokony ampitoviana ny fikarakarana ireo mpiasa maty eto amin'ny tanàna mba tsy hisy ny tombo sy ala, miaraka amin'ny fijerena ireo vady aman-janaka ny lodimandry. Nivoatra tamin'ny fankatahan'ny mpiasa tao anatin'izany rehetra izany ny tokony isiny ny fitsaboana amin'ny alalan'ny antsoina hoe prise en charge ho an'ny mpiasa ka anisan'izany ny fanafody, ny analizy, ny fidirana hôpitaly. Tafiditra tamin'ny fankatahana ihany koa ny resaka prime araka ny etaeta ny mpiasa ihany. Tsy nisalasala ny solotenan'izy ireo nilaza fa misy manome hoditra akondro ny ben'ny tanàna araka ny fahatsapany azy ka mila mailo satria izany rehetra izany dia miteraka tsy fampandrosoana. Nilaza ny filohan'ny syndicat izay niantefa tany amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hanomezana ny fanampiana ara-bola ny komuna Antananarivo renivohitra izay tsy mbola azo hatramin'izao kanefa zony ny tanàna Antananarivo tanteraka ny fahazahoana izany. Tsy tokony hitsabaka be fahantany amin'ny raharahan'ny komuna ihany koa ny fanjakana satria miteraka tsy fampandrosoana. Raha nandray fitenena kosa ny ben'ny tanàna Antananarivo dia laza izy fa faly ary misaotra an'Andriamanitra satria afaka mifampizara ny zavatra rehetra ary tsapa hoy izy ny fahavononan'ny mpiasa. Tsy mitsahatra ny mandinika ny fampandrosoana ny tanàna andro aman'alina sy mitrotro ambavaka ny tenako hoy ny ben'ny tanàna Antananarivo Lalao Ravalomanana. Vonona ihany koa ny tenany hanavao ny zavatra rehetra fa angatahana kosa ny fiarah-miasa miaraka ary mila fanajana sy fifampitokisana, firaisan-kina, fahavononana ary indrindraindrindra ny fitiavana. Nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa amin'ny taona vaovao dia idina ifotony ny tenany hijery akaiky ny zava-misy. Eo koa ny fomba ampiakarana ny karama dia mila vokatra ho an'ny tsirairay avy. Izy ny fampiofanana ireo mpiasa araka ny nambaran'ny Andramatoa ben'ny tanàna ihany ary vonona hanome vokatra amin'ny zavatra rehetra. Ny tanjona dia ny itovizantsika hoy izy amin'ny tany mandroso any ivelany ihany. Vonona ny ben'ny tanàna hanome lanja ny syndicat eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ka amin'ny alatsinainy izao dia ho raisin'ny ben'ny tanàna ireo solotenan'ny mpiasa ifampidinika amin'ny fanavaozana ny zavatra rehetra hoentina mampandroso ny tanàna. Mitarika ny mpiasa andalina ny finoana sy irona amin'ny fivavahana ihany koa ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Izany dia efa misy ny tarihany etsy amin'ny boribory-tany fahatelo ary efa isokatra ihany koa ny etsy amin'ny boribory-tany faharoa isaky ny alarobia. Nampanantena prime ho an'ireo mpiasa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Lalao Ravalomanana. Zay, salama tokoa tsy mety amin'ilay teo.